And God overshadowed the virgin, and she brought forth a body, not Jewish blood, not Gentile blood. Afatra Torin Mpaminany William Marion Branham mikasika ny boky ny Hebreo toko faharoa laharana fahatelo ny alarobia fahavalo amby roapolo aogositra 1770 tao Branham Tabernacle Jeffersonville Indiana USA. He was baptized by John the Baptist. John said, I bear record. Ny toko fahafito fahavalo fahasivy fahafolo miainga amin'io la manana pensily sy taratasy sy ny sisa ho vonina satria inoko fa anome fotoana mahafinaritra antsika ny tompo. Ankehitriny sika de Paoly eto de manandratra sy mametraka ny tompo Jesosy eo amin'ny toerany. Ankehitriny raha mijery zao sika ny arivo amin'ny alady maraina fa ny akamaroany eto de ifapiditra amin'ilay afatra amin'ny alady maraina satria manafaka ny sabaty zany. Fanontaniana lehibe eo amin'ireo mpanaja ny sabata ankehitriny zany, ary manasa anareo rehetra ho mba ho tonga amin'ny alady maraina hoe inona ny marina sabotsy sa alady no anaovana fotoam-pivavahana, inona lazay baiboly momba zany. Ary koa nany ity boky ty de manavaka ny lalàna sy ny fahasoavana sady mametraka ny tsiraray eo amin'ny toerana. Notezaina araka ny lalàna ny Hebreo, ary Paoly no nilaza taminy anjara no azony ny fahasoavana teo amin'ny lalàna. Ankehitriny de sika akafotra kely angana nomboka eo amin'izay fahitantsika sika eto ampadalovana voanazo solomaso amakina ngamba azoko ataony rasedra hoe solafaka androany ariva de noreto. Fantatrareo fa za de roa taona sisa de ho 10 taona ka tsy mahita tony fahintsony zay eo akaiky. Ny fahitako nanomboka anatsikaritra fa ny ananjavy na teny vakina de noveriko fa ho jaba nandeha aho nanao fitiliana ola dokotera tsia efa 10 taona mahery ianao ry anaka. Koa nilaza izy fa raha ela velona ka maharitra de mety iveriny zany ka afaka hitany akaiky indray. Hoy izy vitanao vakina ve ny baibolinao raha alavirinao aminao? Hoy hoy izy aorina kely tsy ho ampy ny alavany sandrinao. Koa de antenaiko eto raha andalina an'izao fa za lehibe ny soratra eo amin'ity baiboly kely Collins ty ka tafavoakako tsara ihany zany, saingy rehefa makeo amin'ireo toerana lehibe sy lalina zay akatsika amin'ny testamenta vaovao sy ny taloha ary anakambana an'io manana Scofield kely ary baiboly Scofield ny fampiasako misy marika io, tsy hoe mamaky ny toromarika omeny Scofield satria tsy ekeko ny maro amin'ny fomba fampianaran'ny Scofield, nefa tiako ny fomba andaminany azy satria zany efa elany nampiasako an'io sy namakiko azy sy ny sisa ka to fantatro ny fomba ahitako ny loha-hevitra. Vaovao avokoa ny eto ny fampianarana, nefa tsy mpampianatra loatra ny terako saingy marita kely amiko mandritra ny fotoana fohy ilaza ny famarinana aminareo arak'izay farafahalalako ana izany azy. Eny boky nataon'ny Paoly ty tsaroa fa izy ahoana ny nahitantsika azy mpampianatra ambony izy tamin'ny voalohany na hoe nanampaizana be, ary izy de nandray fifanana teo amin'ny testamenta taloha. Misy afaka ilaza amiko ve hoe iza ny nahitantsika ilay mpampianatra azy? Gamaliel, isan'ireo mpampianatra nosinganina tamin'io andro io. Aveo de hitantsika fa Paoly ndray andro talohan'ny antsona azy hoe Paoly, misy afaka ilaza amiko ny anarany ve? Saoly. Ary nanana fahefana lehibe tao Jerosalema izy, fahefana ara-pivavahana. Fa nakeo izy tamin'ny lehilahy mpivavaka feno traikefa na fiteny efatra na 5 samihafa izy ka tena lehilahy lalitsaina. Moa ve ka nanampy azy ny fianarany sy ny nahalalitsaina azy? Tsy milaza izy fa nilay no adonona ny fahalalany rehetra mba ahafantarany an'i Kristy. Ka de hitantsika eo fa tsy olona lalitsaina na olona nianatra akory no ilaina, fa nilaina de zay olona vonina ny anetry tena eo anatrehan'Andriamanitra na inona misy. Fantatrareo moa fa Dwight Moody de tena tsy nianatra loatra ka raha ny marina ratsy be tsy misy toy zany ny sorany, nilain'izy ireo nalamina tsara foana ny afany tena tsy nainanoratra izy, tena tsy nahita fianarana. Fantatrareo moa fa Petera sy Jaona tao amin'ny baiboly de tena tsy nahita fianarana ka tsy nainanoratra na de nianarany akory aza, ary tsy ho fantany akory zany raha natao teo anoloany ny apôstôly Petera zay nanana ny fanalaidin'ny fanjakana de tsy ho nalala akory ny anarany raha voasoratra teo anatrehany. Itrereto zany olo baiboly tsy nalala izy sady tsy nampianarina ka de manome ianjary zany. Amen. Eny tompoko, de nitoy atrany zany ka hitantsika teo ny mety vitan'Andriamanitra amin'ny olona iray. Eny
hitantsika tamin'izany fa raha vao teo amin'ny Paoly io fahatsapana lehibe io te antany anareo aho, fahatsapana ve ny fanatonana ny Kristy? Manana fahatsapana ve sika rehetra eto? Eny tompoko, fahaterana zany, fahatsapana zany. Fa de tao amin'ny kolejy luterana zahay vao tsy ela nanana anjara aho tamin'ity tolakandro ity tara fefa tokony teo aho tamin'ny 12 niara sakafo tamin'ny Tom Hare firy ny hoe fanandreny aminy lay mpiady mahery fo feno vavaka irlandais ary niaraka tamin'ny oralany epio izy teo amin'ny tetikasa ary toerana maro teto Amerika no nahitana azy ary niara sakafo tamin'ny andro any ary zay de taradiny telo teo aho efa tamin'ny telo sasany teo eo tamin'ny efatra latsaka fa efa zay vao sakafo nefa nandeha tsara ny rehetra de niresaka ny amin'ireo zavatra reo zahay ny amalohan'ny zavadrehetra ny Jesosy Kristy. Eny rehefa nahita zany teny Paoly de nanana an'io fahatsapana io ary talohany nanekeny an'io fahatsapana io tsy maintsy natodiny tamin'ny baiboly zany ary hitatsika tamin'izany fa niala teo izy ary nakany amin'ny firenekafo de nitoetra teo telo taona nandalina soratra masy mba ahitany raha marina ny fahatsapana nananany. Eny hitsapatsika fa nanan-javatra lehibe natrehany izy nilainy niverina ary niteny tamin'ny fiangonana tamin'ny vahoaka rehetra fa marina ilay zavatra nenjehany teo. Efa mba nilainareo ve ny anao zavatra toy zany? Azo antoka fa saika efa nanao ny rehetra ka voatery niverina teo nanao hoe reo olona natsotsika olirolero reo hitanay tamin'ny farany fa marina ny azy reo. Hitanareo izay lay izy latsika fotsiny hoe no mitodika miverina ary zavatra zay nankalaitsika fa iny no tiatsika ankehitriny fiovapo zany ka zavatra hafa tsy fahita. Eny niteny aho teo hoe olirolero tsy misy zany zavatra zany, tsy misy zany zavatra zany nefa tsony izy ireo toy zany ny olona manaraka ny fahamasinana saingy tsy misy zany olirolero zany. Tsy misy zany zavatra zany, tsy misy firaketana nahitana fa nisy fiangonana voarakitra toy zany. Raha ny farafahalalako eo amin'ireo anara-piangonana 700 samihafa mahery tsy misy anara-piangonana atao hoe olirolero zany fa zany de anarana napetapetaky ny devoly fotsiny teo amin'ny fiangonana fa ny niantsona azy ireo tamin'izany andro zany firy malana ny antsona azy ireo tamin'ny andron'ny Paoly mpivady-pinono. Fantatrareo ve ny dikany hoe mpivady-pinono? Adala, olona adala zany koa tsy mampaninona ny antsona olirolera raha mpivady-pinoana ary anareo fa izy ireo raha natsona toy zany izy ireo ka nifaly ary inona ny lazainy Jesosy ho atsika any amin'izany hoy izy mifaly sy miravoravo indrindry ianareo fa lehibe ny valym-pitianareo any an-danitra satria toy zany nanenjena ny mpaminany zay talohanareo. Nifaly izy ireo voalaza hoe mifaly sy miravoravo indrindry. Ny hoe miravoravo indrindra de azon'ny fientanana be tena faly fa ny mpianatra rehefa hita fa mendrika izy ireo nitondra fanaratsiana noho ny anaran'i Jesosy de ny faly sy miravoravo fa afaka hitondra fanaratsiana noho ny anarany. Ary amin'izao andro zao maro ny olona raha sendra misy miantso azy ireo olirolera de ho aso-kenatra izy diso lalana hatramin'ny voalohany angamba nefa de nahafaly azy ireo zany la mitondra an'ilay anarana. Areny teo amin'ny taonjato faharoa nantsony izy ireny hoe mpibaby azo fijaliana fa fanaon'ny kristianina tamin'io fotoana io ny baby azo fijaliana atao an-damosina mba nehony fa niara-nombona tamin'ny Kristy izy de nantsony izy ireo hoe mpibaby azo fijaliana. Eny fantatro fa lazain'ny fiangonana katolika fa izy ireo zany nefa tsy fiangonana katolika io, ny fiangonana protestanta io talohan'ny antsona azy ho fiangonana protestanta tsy nisy nataony afa-tsy nanohitra ny ota ny antony antsona azy ho fiangonana protestanta ankehitriny de noho ny nanoherany ny dogma katolika saingy zany de zany mbola tsy fitokoana io tamin'izany fotoana zany fony izy ireo natsona ho mpibaby azo fijaliana. Raha tsy fotsiny tantarany Josephus sy ireo mpanoratra sasany ary ny de Babylone nataony Slope sy ny sisa de ho hitanareo hoe fa marina zany hoe tsy fiangonana izy ireo teo. Ny fiangonana voalohany nanao rafitra talohan'ny rehetra de ny fiangonana katolika nanodidina ny 300 taona teo taorina n'ilay apôstôly farany teo amin'ny 300 taona tatoarina no vita rafitra ny fiangonana katolika ary nisy fanenjena nakatoerana zay naneriny vahoaka akao amin'ny fiangonana katolika ka azon'izy
azy ireo ny fiangonana sy ny fanjakana tafaray zany de efa taty aorian'ilay natao hoe fiovany Constantin fo niala tamin'ny fanompotsapy ho amin'ny katôlisisma nefa raha misy efa namaka ny tantarany de tsy niova fo akory izy raha reo zavatra fanaony la niany zavatra nataony ka endrim-pivavahana de nametrany azy fijaliana tamin'ny fiangonana Sainte Sophie izay zavatra ihany nataony ka hoe fihetsika ara-pivavahana izy io de olona milavina nefa tsony izy ireo ho fivapony io azo ampitaina tsotro zao zany am'ilay lazainy izy ireo fivapo am'izao andro zao eny nefa hitantsika tam'izany fa rehefa niova fo Paoly ary nanana nio tena fahatsapana io de tena niova lalana tanteraka ary fantatrareo moa fa ny fivapo de midika hoe miova lalana mizotra amin'ny refahatria anareo de miodina ary manomboka mizotra maketsy eny tompoko miodina mitotoka zany manome lamosina ary Paoly raha vao niova fo izy talohany nananany antoka ny amin'ny fahatsapany fa eny nanana fahatsapana natalanjony izy eny inoko fa rehefa manaiky any Kristy anareo toy ny mpamonjy anareo manokana de fahatsapana zany inoko fa miafaliana amin'ny fahalalana fa voavela ny fahotanareo de mampietana ny fonareo tsy akijanona fa aveo rehefa midinao lay fanay masina voata de zay ny fahatsapana ny amin'ny fatianam-baovao io zay tsy ho adininareo mihitsy tonga zanak'Andriamanitra ianareo zao nataon'io ahoana nafantarany tenan'io raha Branham eny lesona fampianarana ny eto maro ny olona metodista miezaka milaza hoe nikiky izy ireo taminazaony an'io tsara zany raha nanareo io ka nikikiky anareo de tsara fa lay nikikiky tsy famantarany zany fa azonareo lay izy satria betsaka ny mikikiky anefa tsy manana azy ony pentekotista ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo voarainy lay izy tena tsara zany raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo ka manana an'io de tsara saingy afaka hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo nefa mbola tsy manana an'io tsy zany noho zany hitanareo fa raha ny marina io de lay fahatsapana fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana rehefa maty avokoa ny zavatra fahiny ka tonga vaovao ny rehetra tonga azy tsapaitana ny Kristy nitsana miala reo zavatra fahiny ny fakaratsy ny filana rarofo fantatrareo hoe ny fomba fandavahana ny fakany ala fanaonainy nakangady maranitra ary miakohakeo mangady azy zany mandra-pialany ny ampahany kely rehetra amin'io ary voalaza hoe raha sendra misy faka mangidy mipotra ao anatinareo endao iala zany mariny zany ary zany no ataon'ny fany masina manongotra ny fakany rehetra angadio iala io angony zany de dory esory iala io efa azo vokatra tsara ianareo eo raha zay no ataotsika eny fantatry Paoly fa nisy zavatra nitranga ka de nidina nakany Arabia izy ary teo no nandiniany telo taona ny am'ireo mpaminany rehetra tao amin'ny testamenta taloha ny faminaniana nomeny izy ireo ary hitany tamin'izany fa tena fahamarinana tokoa io ankehitriny ampitao am'izao andro zao zany eny ny am'izao fahatsapana nananatsika eto amin'ity fiangonana kely ty zao ny nisy olona kitany maraina teny de io azavana lehibe nidiny io izay nanambara sy naneho mialoha andreo zavatra hitranga fantatrareo fa matalanjo zany nefa reo lalako mpitoro teny nanao tamiko hoe devoly zany ary tsy nazava tamiko io ka de tsy nilaza ninina ny amin'io aho hatram'ilay ariva nananako fahatsapana teny amin'ny Greensmill Indiana rehefa nanivatsiva an'ilay toerana ny anjelin'ny tompo ka nijoro teo ary nanaprofany zany tamin'ny soratra masina de nisy afo ny rehatra ary nanomboka ny paritaka zany ary voatsela tamin'ny alahady teo hitatsika fa tsy mety maty ny asa tanan'ny Jesosy Kristy zay mavita maka lehilahy ray zay tsy nandeha ary tsy efa maty ny ozatra ny azona amin'ny tena nijoro mahitsy ka efa nilaza ny maillot sy ny mpitsabo mahay indrindra hoe tsy misy azo atao tsony ny aminy ary nitoetra jamby izy io nefa nitsangana ary nivoaka ny trano nanosika an'ilay sezakodiana nidina nytohatra sady afaka nandeha no nahita toy ny hafa rehetra zany no maneho ny herin'ny fitsangana ny Jesosy tompo zany amin'io izy tsy miova omaly sanio ary manak'izay tsy sika ary ve no andiany faly zao arivo zao de ny mahalala fa Andriamanitra ny nanamarina ny fahatsapana lehibe ananatsika io hoe azo ampitaina amin'ny baiboliny sy am'ireo fampanentenana io ka de tokony ravoravo indrindra sika ary tsapatsika eo fa ny toko faharoa no ahitantsika hoe tsy tokony avelatsika reo zavatra reo tokony ho tandrematsika reo zavatra reo tokony azontsika mafy reo zavatra reo ary ataotsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina zao famonjena lehibe zao sika
inona nataontsika eo amin'ny azavan'ny tenin'andriamanitra rehefa mijoro eo amin'ny toerana fitsarana sika? Tsy afaka ilaza ianareo hoe tsy mahalala ninina nalala ianareo eny mety diso na labranam marina zany, tsy diso anefa andriamanitra, tsy diso ny teniny, ary eritrereto fotsiny fa ilay zavatra iray ihany ny baiboly izay novelona tamin'izany tao amin'ireo apôstôly no velona indray. Isaorana neny anarany tompo. Rehefa mieritreritra fefa 8 taona efa ho 50 ary efa lasa ny andro fahatanyrako sy ny sisa amin'ny fahalalako fa hatramin'ny fahazazako aho, dia efa nanana ny teny fikasana voata io, ary efa nanambaran'io teo amin'ny rahalako sy ny anabaviko, ary ny fahitako fa manarivo ny anabako teny tamin'izy ireo no nivoaka ny azy amin'ny fahalalana fa mizotra ho amin'ilay fonenantsika mandrakizay sika ka ho voata. Fa raharavany zao taberina kely ety an-tany zao alohan'ny amaranako ny toroteniko dia efa misy ray miandry ihany. Aleloia! Ny fahalalana fa misy olona mampolo maro mipetraka eto hoe raha voatery ny hiala amin'izao fiainana zao izy ireo amin'izao fotoana zao, alohan'ny ametrahana ny vata mangatsikany ireo eo amin'ny mpikarakara azy, dia ho ao amin'io vatana be voninahitra ny ankoatran'io izy ireo hifaly miaraka amin'ireo olo-mason'Andriamanitra izay efa eo amin'ny fanatren'Andriamanitra mba hivelona mandrakizay. Ananatsika ny fanamarinana tanteraka marina fa zany tokoa ny misy. Amen. Atonga ny presbyterianina iky zany. Tsy zany ve nisy tamin'ny alahady teo presbyterianina olo reo? Mazava ho azy fa hiteraka an'io ny fieritreretana zany. Tsy mahagaga raha misy fihetsem-po eo amin'ny olona. Eny, raha misy fihetsem-po ianareo rehefa manipy baolina na matafiditra ny eo amin'ny arato, ampisy fihetsem-po impiry lavitra ny fahalalana fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ny teny hoe famoronana vaovao ao amin'ny Kristy. Fantatrareo zany no ilay fomba hitondrany ny fanahinareo anareo analavitra ny lompo, ny fitaka, ny fifandirana ary ny zavatra zao tontolo zao rehetra, ary mifototra amin'ny Kristy ny fonareo. Zany no antony manosika anareo. Zany ihany no eritreritra misy ao an-tsainareo, ao am-ponareo na andro na alina. Rehefa mandeha matory ianareo amin'ny alina ka mametraka ny tananareo akatoka tahaka izao, dia mitsilana eo fotsiny sady mankalaza azy mandra-patorinareo. Mifoy ianareo ny maraina mbola mankalaza azy ihany. Amen. La niezaka nankalaza azy aho isa maraina zay dia nifota amin'ny 4 ora zasy ralaotsy nivoaka maraina be nandeha ny azo fotsira mankalaza azy aho rehefa eo ambanin'ny azo. Ataoko fa zay no ankanesaka eo, tsy afaka hita azo aho ka tsy mankalaza azy amin'ny fieritrretana fa izy no nampitsila an'io azy io. Ny fahitako ny valala kely manidina eny fatany io valala io. Hoy ianareo fahadalana zany ralabilina. Tsy fahadalana. Fatany toerana misy ny votsira rehetra, fatany toerana misy ny voromanidina rehetra. Eny nisy fotoana nilana vola ary ozy ripetera misy trondro ao, nisy fotoana izy io niteny lafaratsy izay ampitsara amin'ny latsika azy, andeha atsipazo ny aranjony, andeha fazy io eo alay vifaratsy eo bavana io satria tsy afaka ampiasan'io ny tenany, andeha loavy ny fafolo-karenatsika ny hetratsika. Amen. Ary herinandro vitsy zay nisy trondro kely hitako maty eo ambony rano, efa renareo rehetra ny tantaran'io. Teo ralaotsy ary ny rahalahy sy ireo afeto reo no vavolombelona zany, efa maty nitsitra tsasakadiny io trondro kely io teo ambony rano. Ny tsinainy rehetra efa nivoaka ny vavany ary nidina teo ilay fanamasina lehibe taorian'ny lazany ny omaliny io hoe ahita ny fitsanganan'ny bibikely ray ianao. Ary ny ampitsy marenan'io taoriana kely ny fipisahany masoandro hitanay teo ilay trondro kely zay tsy lehibe no zao. Rehefa nidina teo ny fanahin'ny tompo ka nanao hoe ry trondro kely, Jesosy Kristy no manasitrana anao. Ary trondro efa maty io zay nitsingevana teo ambonin'ilay rano saika efa tsasakadiny no velonainy ary lomany faingana arak'izay tratrany. Isaorana neny anarany tompo. Mahafinaritra tokoa izy. Tsy magaga raha afaka nilaza Paoly hoe araka ny fanaony Melkizedeka izy no Melkizedeka. Tsy manana voalohan'andro Melkizedeka, tsy manana fataperan'ny taona, tsy manana fiandohan'ny fiainana na fiafaran'ny fiainana, tsy manana ray na reny izy. No zany tsy afaka olo-kafy izy io, ka na izy io na izy mbola velona trany izy anio arivo. No zany izy ihany no endriky ny fiainana mandrakizay ary mahakasika an'Andriamanitra zany. Omaly hariva rehefa nisy resaka ny fanaovanay, nisy rahalahy tsy nahazo ny amin'ny trinité an'Andriamanitra ary teo no nyresahanay ny amin'io hoe ahoana ny joron'i Jesosy teo lehilahy iray teo amin'ny 30 taona teo
nefa hoy izy oreo ny razantsika ninana mana tany anefitra hoy izy nefa maty izy rehetra fa hoy izy zalay mofinaina zay nivoaka avy any an-danitra tanin'Andriamanitra zay hoan'ny olona ary tsy ho faty izy. Oreo ny razantsika nisotro tamin'ilay vatolampy tany anefitra hoy izy za io vatolampy io lehilahy 30 taona io hoy izy raviravy Abrahama nahitany androko oreo eny tianao lazaina amiko ve hoe lehibe no Abrahama ianao nefa mbola tsy ampy 50 taona akory ka te hilaza fa efa nahitany Abrahama zay efa maty 80 taona lasa fantatray fa manana demia ianao adaly ianao zany no dikany hoe demia olona adaly oreo manana demia ianao olona verisaina hoy izy fontsy mbola ary Abrahama de izy zany na izy azy tsy olona tsotra fotsiny izy tsy hoe mpaminany ihany fa Andriamanitra izy Andriamanitra nonona teto ambonin'ny tany tao amin'ny vatana nofo zay nantsona hoe Jesosy lay zanak'Andriamanitra tonga nofo zany mihitsy na izy azy eny mahita azy eo sika fa eo amin'ilay ampahany farany eto eo amin'ny famaranana ny toko faharoa eo ny tipidirana manomboka amin'ny 19 na ny 15 ary mba anafahany zay no nitahotra ny fahafatesana zay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fandevozana zay ny voalaza ny fahanataony Jesosy hoe tonga izy mba anafaka azy reo amin'ny fandevozana zay tao amin'ny tahotra ny fahafatesana tamin'ny fiainany rehetra ankehitriny tsy misy antony tokony atahorana ny fahafatesana eny mazava ho azy fa matahotra sika fa isika tsy misy milan'io amintsika lay atao hoe maty saingy fantatra anao moa fa rehefa nateraka indray ny olona iray de tsy afaka ho faty ahoana nafahany manana fiainana mandrakizay nefa avy eo maty tsy afaka ho faty izy ny antokana misy eo amin'ny fahafatesana ny teny hoe fahafatesana midiko zany hoe ny fisarahana eny isaraka amin'ny fanatriany masontsika izy nefa hoeo amin'ny fanatrian'Andriamanitra foana izy ary hoeo mandrakariva no zany tsy zavatsarotra hoana ny fahafatesana zavatra be voninahitra ny fahafatesana ny fahafatesana no mitondra antsika hoeo amin'ny fanatrian'Andriamanitra fa ankehitriny mazava ho azy isika olombelona de mandeha eo amin'ny reto singa maizina eto reto ka tsy azontsika araka ny tokony azahoantsika azy zany ary mazava ho azy fa rehefa tonga ny famelezan'ny fahorian'ny fahafatesana de mahatonga ny masiny indrindra eo amintsika matahotra sy te hiveriny zany na tonga ilay zanak'Andriamanitra nylaza zany hoe azo esorina ve ty kapoaka ty zavatra matsiraviny zany aza diso fandraisana satria sika io ny famaizana noho ny ota zany hoe ny fahafatesana ka tsy maintsy matsiraviny io fa raha mitazana any anambadika ilay sary ho sika any akoatra de eo ny toerana misy azy isaorana ny eny tompo ao ambadika ilay sarona fotsiny eo ny tiany olona tazanina zao arivo zao fanao ny ana maesiny elinina kely sy reo sasan'ireo ny iran'ilay ira hoe tompo avelao mba hitazana ao ambadika ilay sarony fotoana te hitan'izany rehetra ankehitriny eto ary sika eo amin'ny 19 fa hita marina fa hita marina fa tsy endrika anjely no nalainy taminy teo aminy fa niany taranaka Abrahama no nalainy teo aminy tsika ny tsy ala eo amin'izany ray ankehitriny eny tozatsika avy hatrany io mba tongavana satria ny ampahany voalohany amin'ity toko fahatelo ty ny ampahany farany amin'ny eto de mifampiditra amin'ny andro sabata zay ho hitantsika amin'ny alahady ankehitriny jereo tsy naka endrika anjely izy eny iza lay izy resahany eto Kristy iza moa Kristy Andriamanitra lay logos n'Andriamanitra eny avelao ana zavan'io ndray mba nananareo atoko Andriamanitra de tsy Andriamanitra telo ny trinité an'Andriamanitra de tokana ray zanaka fany masina de tsy midika fa misy Andriamanitra telo samihafa raha zany no izy dia mpanompo sampysika zany mahatonga any jiosy tsy mety mahazo an'io tsy mbola nampianatra an'izany baiboly eny zany no ampianarina ao fiangonana katolika zany mihitsy fa teo miaviny batisa trinitaire any Afrika ataon'izy ireo batisa mitsopoka mianalohan'ny telo ianareo indray mandeha ho an'ny Andriamanitra ray indray mandeha ho an'ny Andriamanitra zanaka indray mandeha ho an'ny Andriamanitra fany masina eny fahadisono zany tsy misy fampianarana toy zany ao baiboly hitanareo ary eto zany ny fomba fampianaran'izy ireo ny ampita teo amin'ny Luther zany avy amin'ny Luther nakeo amin'ny Wesley de nitoy ihany tamin'ireo taonany fandimby nefa tsy mbola nisy nampianatra zany tao amin'ny baiboly efa fahadisoana foana zany hatrany am-boalohany koa
eto ary Andriamanitra no nisy tany ampiandohana talohan'ny nisiny hazavana, talohan'ny nisiny zay mety ho atôme, talohan'ny nisiny zay mety ho kitana, talohan'ny nisiny zay zavatra mety hita maso, Andriamanitra no nameno ny toerana rehetra. Ary tsy nisy afa-tsy fahadiovana tao amin'izany. Fitiavana madio, fahamasinana madio, fahamarinana madio, fanahy zany teo. Nandrakotra ny toerana rehetra, nanerana ny mandrakizay izy, de any am'izay tsy takatsika. Ambony lavitra no zay rehetra azontsika eritreretiny zany. Taka ny hoe avy amin'ny fitarafan'io vitatsika ny ahita any amin'ny elanelana vita ny hazavana mandritra ny anjato ny tapitrisa taona mahery. Eritrereto zany, elanelana vita ny hazavana mandritra ny anjato ny tapitrisa taona. Nefa ny hazavana de mandeha eo amin'ny 8 kilometatra isa-tsigondra. Ka ny elanelana vita ny hazavana mandritra ny anjato ny tapitrisa taona. Eritrereto fotsiny hoe firy tapitrisa kilometatra zany. Tsy azoratana akory azy. Azonareo ataony noratra 7 mito be dia be ary anoy an'izany didina Jeffersonville. Nefa mbola tsy vitanareo ny anonona anio amin'ny kilometatra ny kilometatra. Eritrereto zany, nefa mbola misy kitana sy planeta maro any ankoatra zany. Ary Andriamanitra talohan'ny siny ray tamireo de fa nisy izy. Hitanareo? Ary eto lay logos no nivoaka avy amin'Andriamanitra. De lay logos ka io rehetra io no nanomboka naka-endrika tao amin'ny vatany iray. Ary io endrika vatany io no natsona rano fampianaran'ny mpandalina hoe logos. Lay logos nivoaka avy amin'Andriamanitra. Amin'ny fiteny hafa misy teny tsara kokoa ilazana azy de le antsosika hoe teofania. Ny teofania de vatan'olombelona be voninahitra. Tsy de tena hoe nofamandrato zay isy an'io rehefa eo misehatra be voninahitra. Kanefa endrika vatan'olombelona io zay tsy mihinana na koa misotro. Nefa vatana io, vatana zay miandry atsika raha vao miala amin'ity anankiray ity sika. Eny amin'izay fotoan'izay miditra ao amin'izany vatana zany sika. Ary io karazam-batana io no naizy an'Andriamanitra. Satria ozy andeha sika amorona olona tahaka ny endritsika sy araka ny tarehintsika. Eny rehefa tonga tao amin'ny vatana io ny olona de nanana fifehezana teo amin'ny hazandrano rehetra sy nivorona ary ny biby ditany an-tsaha izy. Ary teo de tsy mbola nisy olona hiasa ny tany. Genesis 2 nanao lahy sy vavy izy saingy tsy nisy olona hiasa ny tany teo. De nanao olona avy amin'ny vovotany Andriamanitra. Nomeny tanana toy ny any rajako izy, nomeny tongotra tahaka ny bera, nomeny azy zany ka nataony nanana endrika izy. Fa ty vatana eto an-tany ity de araka ny endriky ny ain'ny biby, sady avy amin'ny karazana akora raha ihany nanaovana azy. Ny vatanareo de natao avy amin'ny karazana akora nanaovana soavaly ihany na ny alika na zay zavatra toy zany. Vita amin'ny calcium, potasy, solika, hazavana kosmika. Tsy misy afa-tsy ny nofo rehetra toy zany de tsy hoe nofo mitovy akory, nofo samihafa zany. Kanefa samy avy amin'ny vovotany no nivoahany. Kanefa ny mampiavaka ny biby amin'ny olona, nisy aina napetrak'Andriamanitra ao amin'ny olona, fa tsy nasiny an'izany tao amin'ny biby. Satria ilay aina ao amin'ny olona de io teofania io. Tsy ho tonga mihitsy eo amin'ity lesony ty nefa tsy maintsy raisiko zany. Jereo, tsy hitanonareo ve raha tao an-tranomaizy ny Petera ka tonga lay anjelin'ny tompo ary nanokatra ny varavarana. Naniva tsy toeram-pivarotana lehibe raha iteto zahay indray andro iny de nisokatra teo anoloana ny varavarana. Oya, fantaro fa ny Baiboly nahitan'io voalohany. Hitanareo, eny mivosy mikatona ho azy le varavarana. Ary rehefa nivoaka Petera ka nandalo teo amin'ireo mpiambiny reo de tsy nahita azy izy ireo. Nandalo ny mpiambina anatiny izy, ny mpiambina ivelany, tafavoaka teo amin'ny kianja, namakivaky ny rindrina, tafavoaka teny an-dalambe. Ary tsy nisy nalala azy izy rehetra fa tsy nirara azy noheverina izy ireo mpiambina hafa izy nanto zany. Izy ireo nandalo teo fotsiny izy ary nisokatra ho azy ny varavarana. Rehefa nivoaka izy ary nidy zany rehefa lasa izy. Ary rehefa tafavoaka izy de noheverina ho nanonofo ny tenany. De nidina tany an-tranony Jaona Marika izy zay nanaovana izy ireo fivoriam-bavaka ary nandodona izy. Mba hoeto anivonareo, be voninahitra izy, mahafinaritra izy. Ankehitriny, tsy natao araka ny endrika anjely izy, fa niany taranak'i Abrahama nalainy.
tonga olay taranaky Abrahama Andriamanitra. Eny raha nanam-potoana ivirena asika mba anehoana ny fomba nanaovany anio teo amin'ny fanekena. Efa renareo mitoriko an'izany betsaka ny amin'ny fomba nakany an'ireo biby reo aro sasany zany, ary nalefa teo ny domona sy ny voromalala, de nijery teo izy ary nisy setrika kely tsikariny mazina mampitahotra fahafatesana. Avy eo nisy fandorona ny voatsetroka elo, nefa akoatr'izany nisy hazavana kely fotsy tonga, ary io zavatra kely fotsy io no teo anelanelany ampahany tsirairay tamin'io fanalitra voasasaka io, anehoana an'izay efa ataony fa nanao fianianana izy raha nanao an'io ka nanoratra fanekena anehoana an'izay efa ataony. Ary izy Jesosy Kristy no tonga teto an-tany, Andriamanitra Emmanuel, Andriamanitra tao amin'ny nofo, ary teo Kalvari teo izy no nitriarina, ary ny fany masina no niverina teo amin'ny fiangonany, fa ny vatany de nakarina ary mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ny eo amin'ny seza fiandrianana de ny mpitsara, fantatsika zany. Eny aiza misy ny fitsarana? Efa nomeny ray tsy mitsara n'izany izy, fa ny ray efa nanakina ny fitsarana rehetra eo amin'ilay zanaka. Izy ary io, ary ny fiainany no mpisorona be, ary mipetraka eo miaraka amin'ny rano manokany toy ny fanatitra, mba hitaraina ny amin'izay ibebahantsika. Amen. Rinalahy, mametraka zavatra ao anatinareo zany. Mareo fa niany taranaky Abrahama no nalainy, tonga olona izy. Andriamanitra tonga nofo teto anivontsika mba hanavotra atsika amin'ny fiteny hafa. Andriamanitra ny tonga fahotana mba ahafahantsika mpanota ho tonga mpandray anjarany aminy. Ary rehefa mandray anjarany aminy isika de mandray anjara amin'ny fananany. Isika de olona ao amin'ny elanelam-potoana 70 taona, ary nidin'Andriamanitra ka tonga ho isatsika 70 taona raha ny fotoana nomena azy mba ahafahantsika mandray anjara amin'ilay fiainany mandrakizay. Ary rehefa nateraka indray isika de zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra, manana fiainana mandrakizay ka tsy ho levina mihitsy. Oh, tena mpamonjy lehibe tokoa. Oh, tsy misy fomba noratany zany, tsy misy fomba nazavany zany, ambony no zay azo azavainy zany, tsy misy afaka nazavany fahalebiazany io. Lehibe tokoa re ianao, lehibe tokoa re ianao. Mariny zany koa amin'izany de mendrika mba atao takany ralany amin'ny zavatra rehetra izy. Eritrereto zany mba ho mpisorona be, mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra. Ianony eto mba anaovany fanavotana noho ny eloko ny olona mba ampiavanana. Eny Andriamanitra noho ny fahafantarany fahamarinana no tonga ho tsy fahamarinana, mba atsapany hoe toinony zany mpanoto zany, ka iverina mba ampiavana amin'ny alalan'ny fampiavanana ary hananany indra fo amin'ny olona. Ny andiny manaraka eno zany eto fa satria nijaly ny tenany, tsy afaka hijaly tao amin'ny fanahy Andriamanitra, tsy maintsy tonga nofo izy mba atsapany ny fanantainany ny aretina, atsapany ny fakapanany amin'ny fitsiritana, atsapany ny fakapanany filana, atsapany ny fakapanany anoanana, atsapany ny herin'ny fahafatesana, mba ahafahany hitondro zany eo amin'ny tenany ka akeo amin'ny fanatrian'ilay Jehova fanahy lehibe, lay fanahy fa tsy lay olona, lay fanahy mba anelanelana ny amin'izao fiainana zao. Ary nalay Jesosy zany mba ahafahany anelanelana antsika, satria fantany tsara ny tsapa eo amin'izany. Rehefa marary ianareo, fantany zavatra tsapanareo. Rehefa alaim-panahy ianareo, fantany zavatra tsapanareo. Eny, efa mba tsikaritra aneo ve rehefa mifidy filosika, ny tatsaha rehetra de hifidy filo zay efa tatsaha, satria fantany tsara ny ampahany sarotra eo amin'ny fiainany tatsaha. Hitanareo, mila olona mahalala ny mahazo azy izy, ary talohan'izay nahafan'Andriamanitra nahazo an'io, fa izy io fahamasinana lehibe io, ka ahoana ny mety ahafahany mahazo an'io? Taoriny nanamelohan'ny olona tamin'ny fahamasinany no nanamelohan'ny olona, ary ny any mety ho nahalalany fomba namarinana ny olona de natongavany olona.
dia nanaloka an'ilay virjinin'Andriamanitra ka namoaka vatana izy io izay tsy raha jiosy tsy raha jetilisy fa ny raha ny tenany Andriamanitra nara izay tsy nisy nidira sexe mihitsy na de kely azy tsy nisy filana ranofo ka izany selandrazy zany izay noariana tao akibon'ny vehivavy io no namoaka an'ilay zanaka ary rehefa nanao batisage Jaona mpanao batisy dia hoy Jaona za manambara fa nahita ny fanan'Andriamanitra tahaka ny voromailala nidina sy nitoetra teo amboniny. Tsy magaga raha afaka lazo Jesosy hoe nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany. Andriamanitra sy ny olona no tonga ho iray, ny famihana ny lanitra sy ny tany, ary izy lay afaka ampiavana antsika ny amin'ny fahotantsika. Zany no antony isiany ny fanasitranana amin'ny anarany, fantany fanentainanareo. Efa mbarinareo ve ty hira kely fahiny ity? Fantatry Jesosy ny fanentainana tsapanareo. Afaka monjy ary afaka nasitrana izy. Eto eo amin'ny tompony eta mavesatra reo ary avelao eo zany. Mara zany fantany rehefa trotraky ny fanentainana ny vatatsika ary tsy tafaverina ny fahasalamantsika. Tsaro fotsiny fa mamaly vavaka lay Andriamanitra ny lanitra. Fantatry Jesosy ny fanentainana tsapanareo. Afaka monjy ary afaka nasitrany izy. Ento eo amin'ny tompony eta mavesatra reo ary avelao eo zany. Izay ihany no angatahany, avelao io fotsiny zany. Nahoana? Izy lay mpisorona be ho antsika eo izay mahalala ny zavatra tsapanareo ary fantany fomba ampihavanana anareo hiverina amin'ny fahasoavana sy ny fomba amerenana anareo amin'ny fahasalamanareo. Fantany amin'ny rehetra io mijaly izy. Rehefa tsy misy toerana ametranareo ny lohanareo efa nandalovany zany. Rehefa tsy manana akanjo fanola fa tsy ray anareo izay ihany koa ny nananana. Rehefa zibazibaina anareo enjehana izay ihany koa ny teo aminy. Eno lay andininy farany eto. Eny ary de mahavonjy reo zay alaim-pana koa izy. Na amin'ny fiteny hafa vitany ny anafitra azy reo, anampy azy reo, ahatonga an'ireo zay aneho fangoraha-po amin'izy reo. Satria Andriamanitra tenany no tonga olona mba hahafahany matsapy zany. Tsarovy fa ndray ariva iny tsy efa nampianatra an'izany ve sika? Ny amin'ny fomba tsy maintsy nanaovan'Andriamanitra ny fahafatesana dia nanana fandronana teo aminy, nisy tahotra tao aminy. Tamin'ny androm-piainany rehetra dia nandevozy ny fahafatesana io izy ireo. Nefa aveo tonga Jesosy mba hahafahany anaisitra ny fandronana ny fahafatesana io. Ary fony izy niakatra ny tendrombohitra. Tsaronareo ve ny fomba nanazavantsika an'io? Ireo teboka kely mena teo amin'ny akanjo ny taorina kely zany dia lasa teboka lehibe anankiray ary feno rano raraka nanodidina azy teny. Lay vatany kely dia tonga osy ka tsy afaka nandeha lavitra intsony ary nienjera. Simona Kirenianina lehilahy zarazara hoditra no nanampy azy nitondra ny azo fijaliana teo an-tampony avoana. Ary rehefa nofatsihiny teo amin'ny azo fijaliana izy dia nitaraina azo rano. Fa ny olona verà dia mila rano. Tsanonareo ve lay nitoriko indray rivininy amin'ny hoe tahaka ny dera mianahana maniry ny rano anony no anyriny ny fanahako anao Andriamanitra ao. Raha maratra ny dera iray nefa mbola velona ka verina dia tsy maintsy tonga eo amin'ny rano izy. Raha tsy zany dia maty. Voatifitra tany an-tsaha fony aho 14 taona ary ny tsilany teo aho efa tritritra ny tongotra toy ny hena eny an-tsena voan'ilay basiborina kalibra 12 dia nitaraina rano aho. Omeo aho ostroky volony tenako, volony molotra niazakazaka teo amin'ny dombo-drano maloto lasakazako izay feno karazana bibikely maloto rano miandro nefa tsy nahoako zany. No fenony rano ny satrony dia nadanadanako ny vavako ary no fiazany toy izao ny kasketiny nakao am-bavako zany. Tsy maintsy mahazo rano ny tena. Naratra izy tamin'izany dia nanao hoe omeo aho ostroky dia nomena izy ireo vinaikitra tamin'ny sponge izy ary nalohany zany nandany io izy. Fa izy lay zanak'ondrin'Andriamanitra maty teo amin'ny toerantsika mba hitondra fampihavanana eo amin'ny olombelona. Inonareo? Lay Andriamanitra ny lanitra. Nilazy Bilisy andeha indray mandeha hoe feno anjely isaky ny azo madinika rehetra teo nanao hoe avitsoro fotsiny ny tananao ary mandroa amin'ny ratsan-tananao fa hovanay ny toedra raha. Nisy an'io andiana vavaka fanatika sasa foana izay natsoina hoe manampahaizana ambony amin'ny teolojia, amin'ny filozofia
no nandalo teo aminy ary nanao hoe eny raha zanak'Andriamanitra ianao namonjy miafy ianao fantenanao tsy hainao vonjena midina hiala amin'ny azo fijaliana dia ino anao zay tsy fantatry izy ireo fa tena nandokandoka azy nataon'izy ireo afaka namonjy ny tenany izy saingy raha namonjy ny tenany izy dia tsy afaka ho voavonjy ny hafa ka dia natolo ny tenany isarana ny eny anarana natolo ny tenany mba ahafahako sy ahafahanareo voavonjy fitiavana tsy manan-tsahala re zany tsy voatery ho narary izy io nateraky ny virjine sarobidy io dia tsy voatery ho narary saingy tonga narary izy mba ahafantarany ny fomba anelanelana rehefa marary tsy voatery ny ho reraky izy nefa dia reraky izy namaky tantara keliny am'izany andray mandeha tsy fantatro raha tena nisy io na tsy rehefa nanangana an'io zazalahy avy taninainy io izy nitsangana tamin'ny maty dia mipetraka teo vatolampray amin'ny taraina fanarary an-doha satria ny lainy nitondra ny aretintsika ny lainy nitondra ny fahotantsika ary maty teo izy teo Kalvari rehefa nanindrona tamin'ny fanindrona ny ray mandeha io fanenitra ratsy io malala ny rehetra fa rehefa misy fanenitra manindrona amin'ny fanindronany dia tsy afaka nindrona intsony rehefa manidina eny ny fanenitra na zay bibikely manindrona rehefa manindrona amin'ny fanindronany izy dia miala amin'ilay fanindronany mbola fanenitra ihany izy saingy tsy manana fanindronany intsony ny any azony atao dia ny ingonongonona sy tabataba eo zay ihany no azony fahafatesana atao eo ampiny dia ny tabataba eo kanefa halleloja isaorana ny anarany tompo navelany ho voatsindrona teo amin'ny nofony io fanindronany io nataony Emmanuel zany nitsangany indray izy tamin'ny andro fahatelo ary nanao fietsika ny alan'ilay fanindronana taminy ary izy lay tsy mety maty zao arivo zao ary ato amin'ny efitrano ty ny fanahany sady manam-porofo ny tena no velona eto anivontsika zany ny mesiantsika io lay mpamonjitsika lehibe